Anisan'ireo nanome fanampiana ho an'ireo trabona any atsimo ny mpirotandrazana. Nanazava ny momba an'izay indrindra ny filohan'ny mpirotandrazana Andriamatoa Tantin Ravonisan tamin'ity androany ity nandritra ny fanokanana ny sekoly iray La Petite Corinne tetsy Alarby. Anisan'ireo vy nahitana ny sekoly La Petite Corinne eto Alarby Amboniloha ny filohan'ny fikambanana mpirotandrazana. Ity sekoly La Petite Corinne tia dia noforonina tamin'ny fandalovana taty tamin'ny 95 tamin'ny 570 zany. Izay ny mahatonga ny tenanay tonga eto. Misy ny etika fanampiana izay tanterahana ity fikambanana ity any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy ary rehefa mivany olana samihafa eo amin'ny famoahana ny entana izay voangina tany ampitan-dranomasina raha ny fantatra. Amin'izao fotoana izao zany dia manomboka mivany olana amin'ny resaka douane izay isorana be dia be amin'ny zareo tompon'andraikitra amin'izany fahaditsiranana zany ary mety tonga ny entana mivoaka androany zao ny fanafody folo carton dia amin'ny io semaine io zany no manomboka ny fandefasana an'ireo entana mandeha any Atsimo dia zay ngamba no toizan'ny mpirotandrazana hoe fanafody no ilaina ny any Atsimo amin'izao fotoana izao satria manomboka mivoaka daholo ny Atsimoka sy ny valanaretina no io rivodoza zay niatra amin'ny mpirotandrazana any Atsimo zao. Ny fanafody moa no tena betsaka amin'ireo fanampiana ireo raha ny fantatra satria ny aretina samihafa no anisan'ireo atrehan'ny trabona any Atsimo amin'izao fotoana izao.